Taorian'ny fianarana iny dia nambaran'ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja handball fa niakatra ny avy teknika raha ho an'ny sokajy senior izay mitondra fanazavana ihany koa izy ao anatin'ity fanadihadiana ity mikasika ny fandraisantsika izay fedina ny amboaran'ny ranomasimbe indianina izay. Ny zavatra hitako aloha ary zavatra tsapako dia niakatra le avy teknika na ny ekipa vehivavy zao hitantsika teo nama fa efa tsy magnano le score filefatsony amin'ny final efa mba miadiady kely izy dia nirarira moa mba hipetraka zona tsara zany le rafitra rehetrarehetra sy le zavatra rehetrarehetra teknika napetraka era Madagasikara dia mba samy hiakatra hiaraka daholo dia tsaratsara koa niveau teknika zay moa mitanjana io moa le lava vanomiko za matoky aloha ireo raha reo dia hiady be mihitsy ndro ary efa hatramin'ny éliminatoire ny lehilahy efa hitanareo fa ekipa Vision angamba no hoe nisy karabe fa presque mitovy 1 point 2 point daholo zany hoe efa miakatra koa zany ny avy teknika andiany efa mitovitovy le club za matoky fa manana tanora maro tsika na lahy na vavy amin'ity amin'ny senior sotenantsika amin'ny février moa misy ny éliminatoire ny Jeux olympiques africains zay mety eto amintsika efa nalevako ny demande dia mety eto amintsika ny coupe ny éliminatoire ny zone 7 zany amin'ny Jeux olympiques africains dia aveo moa iny sady tonga dia fanomanana sady jeu décile amin'ny mois de août sy juillet soa. Oui. Raha lehitra tanao hatramin'ny ity fadinatondaka Madagasikara ity manao ahoana tena fédération amin'ny CCOI ay ny coupe de l'océan indien moa fatatsika fa manomboka amin'ny 27 zao manomboka amin'ny 27 zao za aloha fijeriko azy manokana lehilahy ny vehivavy aloha hoe zany fédération sy ireo technicien en fédération mono final Madagasikara satria présidé anao équipe anankiroa tsika la réunion hatramin'izao tsy mbola nalefa équipe vehivavy zana zany mba équipe vehivavy anankiroa malagasy niady ny champion de l'océan indien eo amin'ny lehilahy ny anjakeny zany satria mahay ny équipe atsika lehilahy fa asana mbola matanora andrareo koa fa tia mamono baolina fa tsy tia manao défense ka zay zany tsy maintsy amboana satria l'équipe ny la réunion ho avy eo l'équipe championne sy le vice championne mihitsy no avy eo fa tsy ohatry misy ataony izy mandeha reny 3e sy 4e équipe fa lefa manao coupe de France ny équipe fa amin'ity zany les 2 meilleures équipes réunionnaises lahy mihitsy no avy eo zaho aloha matoky fa afaka mifanandrona amintsika raha miomana tsara dia hitatsika eo dia etsika mahita azy izy viteninareo zay.